Nanamarika taona 24 ny valanaretina Covid-19. Tsy nitsaha niakatra anisan'ireo olona tratran'ny valanaretina, teo ihany koa ireo namony ainy tao anatin'ny volana maromaro. Ny famafahotrany anefa nantontanisany voaka nandritra ny fandarana manokana isaky ny amin'ray ora tamin'izany fotoana. Ny tiana tenenina dia ny hoe tsy mazava tamin'ny vahoaka malagasy ireo antontanisany voaka nandritra ireny fotoana ireny. Ny 20 Mey 2024 dia nivahiny tamina fandarana manokana iray ny filomarika Ravalomanana. Nasehony tamin'izany fa tsy misy ny mangarahara mikasika ny antontanisany voaka momba ny valanaretina. Tsy mangarahara ny tantanana azy. Tsy mangarahara ny tantanana sy ilazana zavatra misy. Ty izao tamin'ny ray sy 30 minitra tamin'ny ray sasany zany. Ty voaraiko ty izy. Dia milaza izy ato hoe 9,5% no marary na mitondra ny lotikaretina. Tsaboina 500. Ny sitrana 4,50%. Ny maty 2. Efa nilaza le solombavam-boaka avy any Tomasiny hoe nareo mandainga. Tsy marina zany fa mihoatra zany fa 4 maty. Tsy marina koa eto fa mandainga nareo eto nino ty izy Antananarivo fa tsy marina. Matoa reny solombavam-boaka reny miteny zay mba solombavam-boaka azy. Ny atao hoe mangarahara dia filazanareo ny zavatra marina sy ny zavatra misy ary indrindra ny fotoana iainana. Amin'izao fotoana izao tsika ilaza hoe mangarahara raha hoe ty zavatra resahany ty. Tena marina ve io? Ray zay. Mangarahara tokoa ve ny tantananareo an'ilay vola izay fanomezana avy amin'ireo firenena sy ireo mpamatsy vola ireo. Dia nampiasainareo inona? Taihany nahitanareo an'ireny vola ireny ny vidanana reny produit le Covid organique ireny. Ahoana ny nampiasaina azy? Tsy tokony hamenatra, tsy tokony hampatahotra. Fa mangarahara zany ohatran'ny fitaratra. Mijery ohatr'izao dia tazana hoe iny misy vorona manidina. Fa tsy le fitaratra mijery ny tarenao. Dia eo koa anao mijery hoe mitazanao daholo ny zavatra rehetra mitranga. Mangarahara fa tsy hopaka. Amin'izay mangarahara zay raha nisy arany tsy nety dia azo hifanampiana. Raha misy arany tsy ampy dia azo angatahana. Ankoatr'izay dia nijoro avokoa ireo mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, olon-tsotra sy ny maro hafa noho ny fahatsapana fa tsy misy ny fitantanana mangarahara eto amin'ny firenena. Betsaka tokoa mantsy ny fanampiana rabola avy amin'ireo mpiara-mombonantoka tamin'izany hifehezana ny valanaretina, saingy tsy nazava tamin'ny ankamaroan'ny vahoaka ny fampiasan'ny fanjakana ireo vola ireo. Fahitana ihany amin'ny projet de loi de finance hita mazava tsara mihitsy. Hita amin'ny exposé des motifs andaontsika ihady amin'ilay pandémie, andaontsika anao an'izao nefa tsy tataratra ny amin'ny projet de loi de finance hoe aiza misy an'ilay vola amin'ny pandémie dia manara-maso zany zay eto ary tsy afa-po mihitsy amin'ny projet de loi de finance io zay tsy afa-po mihitsy satria tsy fantatra mazava hoe vola makay zany no makare amin'ny pandémie. Mangarahara koa zany momba an'ilay hoe labo pharma, momba an'ilay hoe laboratoire hoe pharmada avy aiza tompoko le vola anaovana an'ireny. Ary raha miakatra ambonimbony kokoa tsika amin'ny momba ny CV organique sy ny etratra avy aiza ny vola anaovana an'ireny zavatra reny tsy mahafa-po anay société civile tsy fantatra mangarahara momba an'izy reny rehetrarehetra reny. Nanjakan'ny kolokolo tanteraka ny firenena. Sehatra maro no voakasika fa indrindra tontolon'ny fitsarana izay nazahoana fitarainana hatrany. Mbola lavitrezaka nefa i Madagasikara amin'izay ady amin'ny kolokolo izay raha araka ny fanazavana nentin'ny avy eo anivon'ny Transparency International. Nefa tsapa ihany koa fa mbola lavitrezaka ihany ty ady ty satria mbola tsy tomombana zany na ny fandehanan'ireo andrim-panjakana ireo satria tsy ampy ohatra ny mety manana eo pelantanany misy ihany koa ny karazana fanosongozonana samihafa ny fomba fiasana zany amin'ny lalan'ny lalàna ohatra. Dia mbola tsapa ihany koa hoe na dia voambara mihitsy raha hoe tapa-kevitra ny firenena malagasy ady amin'ny kolikoly mbola manjaka be nefa kolikoly io amin'ny andavanandro zany. Raha nitatitra navoaka ny teo anivon'ny be ihany koa dia ny fitantanam-bolam-panjakana no tena nazahoana fitarainana be indrindra tamin'ny taona 2024. Betsaka ny raharaha nampisaringotra tompona ndraiky mpanjakana ambony teto amin'ny firenena, raha tsy ilaza fotsiny raharaha écran-plat izay mbola tsy fantatra mazava ny toy ny ankehitriny. Zava-doza tompoko ny zava-misy eto Madagasikara. Ny fanodikodinana volam-panjakana tsy tahotra tsy elatra. Ary raha mijery anao inona ny zay moa tsy nisy fanontaniana dia zay laza hoe allo zany mandray fitenenana fa tsy mampaninina zany.
inona ny fampikan-dalàna matetiky fisanga indrindra tamin'ny heritaona fanodikodina volam-panjakana tompoko ary tsika tsaina ve zany zavatra any tany amin'ny ministera tany amin'ny reo sapandrara rehetra dia nahitana avokoa tsy azo lazaina hoe retsorety ihany manokana fa tena ngeza teo anatin'le izy dia ataoko hoe raha ohatra sehatry zany dia ataoko sehatry fa le fitatana volam-panjakana indraindray zay dia ozy fa inona loatra ny zavatra nisy fa tatily afa drakotra ve le fanjakany indraindray ary zay tototra hoe inona le retsy ty zavatra ty raha ny mikasika ny resaka zon'olombelona indray no asiana resaka dia maro ny trangany seho nandritra iny taona iny isan'ny nanamarika izany ny fitifirana ireo gadran-tsoka tany farafangana ny 17 ny volana aogositra 2024 izany zo iaina zany any tokony ananany tsirairay na ny mpitandro filaminana manana jo iaina na itsika rehetrarehetra manana jo iaina fa tsy misy anatin'io fanambarana iraisam-pirenena io hoe afa-tsy ny nanao rasy afa-tsy ny voafonja afa-tsy ny kilemaina tsisanyzany fa tsika rehetrarehetra tokony samy misitraka an'io zo iaina io eto dia mampatsiahy ihany mety hoe bavira polisiara nga io io niseho tafarafangana io aminay mpiarony zon'olombelona dia roa karazany zany ny bavira polisiara ny atao hoe bavira polisiara dia raha ohatra hoe hafa ny zavatra kendrenao tifirina dia hafa ny voatifitra fa eto kosa dia faty olona mikararana no hita zany hoe tsy bavira polisiara io fa ohatrany hoe olona fotsiny dia tifiriko reto fa roa légitime défense fe io roa karazany légitime défense tompoko ao ny proportionnel ao ny légitime défense disproportionnel izany hoe raha tsy mitovy ny fitaovana eo am-pelatanana dia sy tokony ampiasany zany légitime défense zany na ny mpitandro filaminana na ny olo-tsotra ka eto zany dia mampatsiahy tsy azo atao any manala ain'olona ny fanolana anjaza misesisesy tao anatin'ny volana maro ny kolokolo ranofo na azy ireo mpianatra ompitsabo izay navoaka ny gazety mpamakafaka iray ny tsy fandriampahalemana sy ny vonin'olona tamin'ny fomba feno bibina zavanitranga nandritra iny taona 2024 avokoa izany hatramin'izao dia miaina anatin'ny orohoro tanteraka ny vahoaka malagasy izany hoe tsy mandry fahalemana ny firenena taratry ny tsy fahaiza mitantana avokoa izany satria dia nareo mpitandro filaminana natao iary ny vahoaka sy mifananany ary toa lasa tao fitaovana irovana ny mpitondra fotsiny ihany nisongadina tamin'iny taona iny anko ny teriteri na azo ny asa fanaovan-gazety ankoatra ny réquisition na azo ireo aina manjery nandritra ny valanaretana covid-19 dia mianjandroa ihany koa ny tady eo amin'ny olavitry ny mpanao gazety sy ny ministra ny serasera tsabahan'ny ministera trano mantsy ny anjara ndraikitry ny olavitry ny mpanao gazety sy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara tsy lazaina intsony ny fanagadrana mpanao gazety nandritra iny amehana iny tetikady izay entana mitehana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ho ny biraony olavitra otrika hoe mission zay napetraka tamiko dia hoe andeha hanimba n'ity olavitry ny mpanao gazety ity mba hiverena le izy any amin'ny fanjakana tsy mety amiko zany mba manana totrika hoe minimum d'éthique ko tsy hanimba ny olavitry ny mpanao gazety mihitsy satria ohatran'ny zanaka nateraka io dio tsara fa talohan'ny nahatongavanay teo anivon'ny birao io tsy nisy teo amin'ny 20 taona teo ny olavitry ny mpanao gazety ary 0 ariary no nidianay nanodonana an'io hatramin'izao zany zavatra zany fa teoriana nefa rehefa nandeha niezaka rehetra anisan'ny olavitra mafy io ary eken'ny mpiara-miombinandoka eken'ny ataontsika hoe partenaire teknika rehetrarehetra olavitra mpanao gazety dia misy zany nitady hijabo fotsiny hoe zavatra efa mihodina dia mijapiana hidirana ao anatin'le izy raha fehezina izay rehetra izay dia azo lazaina ho tsy nirindra araka ny tokony ho izy ny fitantanandraraty eto amin'ny firenena hiatrika ataona vaovao indray isika ity andrasan'ny rehetra ny mety ho fiovana ho amin'ny tsaratsara kokoa anisan'ireo sehatra tsy miankina ny tondra faisana vokatry ny valanaretina coronavirus ny tontolon'ny fizahantany manerana ny nosy voatafiditra teto Madagasikara noho ny tandrevaka nataon'ny fitondram-panjakana ity valanaretina ity ny volana martsa 2024 dia hita taratra avy hatrany fa hitondra fahasahiranana goavana eo amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny ara-toekarena
Nihity tamin'ny any ivelany ny sidina teto Madagasikara ary nikatona ihany koa ny fitaterana anatiny. Volana vitsy taorian'ny fihiboana sy ny amehana ara-pahasalamana dia piasa efatralina misehatra mivantana amin'ny tontolon'ny fizahantany noho nalefa chômage teknika raha maherin'ny 3 hetsy kosa ny ireo piasa tsy mivantana. Vao miresaka hoe fizahantany dia tafiditra ao anatin'izany ny piasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny trano fisakafoana, ny fitaterana, ny mpitaridia sy ny maro hafa. Ny tony fandoavan-ketra tamin'ny fanjakana na dia teo aza ny fahasahiranana ny ainan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ity tontolo ity. Io antony io no nahatonga ny orinasa nampiato ireo piasa. Araka ny voalaza mantsy dia mitotaly 20 tapitrisa ariary ny hetra nalohan'izy ireo tamin'ny taona 2024 iny ka tafiditra tao anatin'izany ny hosty, ny knaps sy ny irsa. Tsy nasiany filoham-pirenena resaka fidry ary natao anjorom-bala ny resaka fizahantany nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy isaky ny 570 andro tao anatin'ny 3 volana voalohany ny hatrehana ny valanaretina. Ny zavatra tsy lahara-pahamehana toy ny resaka rova no niazakazahana fanjakana tamin'izany. Ny 17 Jona 2024 no nanatanteraka fifamidiniana ny filoham-pirenena sy ireo mpisehatra ao amin'ny tontolon'ny fizahantany rehefa avy niaina tao anatin'ny fahasahiranana lalina nandritra ny volana vitsivitsy. Fanemorana ny fandoavan-ketra no vahaolana naroso ny fitondram-panjakana tamin'izany raha nanantena ny fitsinjovana azy ireo tsirairay avy ireo piasa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny tontolon'ny fizahantany anefa no sehatra anisan'ny mampidi-bola betsaka indrindra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Dia mila satria efa volana jolaitsika izao, efa bolana nge zany tsika zay nefa tsy afaka nanao ininina, mbola tsy nisy mipiasa ny fizahantany na iray azy hoe nahazo fanampiana mivantana amin'ny fanjakana. Ny resaka hetra isorana amin'ny fanjakana, ny resaka hetra satria efa namaly tena namaly zareo, fa ny resaka hetra dia eo amin'ny akapobeany satria ho an'ny orinasa ireny ary ny orinasa lehibe no anisan'ny tena hoe mety azo tombony sy vahany amin'izay. Fa ireo orinasa majinika indrindra mbola averiko ihany ny guide touristique, ireo mpiara-piombonantoka amin'ny fizahantany mba manahoana sy makaiza zany reny olona reny, sao dia mba tokony misy azo jerena ihany na misy ny vatsitsinjo zao moa izy ty efa nidina 3 alina ariary, fa raha nisy ny natao tamin'ny olo-kafa taloha maninona ny aty amin'ny sehatra izay mampidi-bola ho amin'ny fanjakana no tsy afaka jerena satria tena efa tsisy mihitsy ny fidirana vola, tsisy aktivité ny fizahantany amin'izao fotoana zao. Raha mpifanatrehantsika amin'ny aretina misy amin'izao dia tena hoe en détresse respiratoire aiguë ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Betsaka moa ny olona miteny hoe tsy nareo rerany fa ny tsy azon'ny olona sy ny mety tsy azon'ny rehetrarehetra dia hoe tsy mitovy ny fiatraikan'izao krizy zao amin'ny seha-piariana rehetrarehetra misy eto Madagasikara satria ny fizahantany dia anisan'ny ain-dehibe ny toe-karena eto Madagasikara ary koa asa betsaka ho an'ny olona na mivantana na ankola. Ny toy amam-bolana teny indray ny fahasahiranan'ireo piasa rehefa tsy nisy ny paikady mazava napetraky ny fitondram-panjakana ho fitsinjovana azy ireo sy ny ankohonany. Nisy ihany ny fizahantany anatiny saingy tsy ampy namelomana ity sehatra ity izany. Tsy ny malagasy rehetra raha teo no manana fahefana hanao izay fizahantany izay. Namerina ny antso fanerana ny fitondrana indray ireo mpisehatra ao amin'ity tontolo ity any volana desambra lasa teo rehefa tsy nirarahina nandritra ny 9 volana mahery. Anisan'ireo teboka maromaro nangatan'izy ireo tamin'izany ny tokony hijeren'ny fanjakana na ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola, ny fandoavana ny vidin-jiro sy ny vidin-dranon'izy ireo nandritra ny 9 volana tamin'ny taon-dasy iny. Teo ihany koa ny fandraisana an-tanana ny fandoavana ny latsakemboka any amin'ny knaps. Mbola natsidiky ny fivondrona behan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany manerana ny nosy ihany koa ny hijerena ny resaka hetra. Aujourd'hui, les entreprises touristiques en province sont totalement, pratiquement en faillite. Une grande partie d'entre elles, elles ont utilisé toute leur trésorerie pour pouvoir subvenir à l'entretien de leur outil de travail, pour pouvoir espérer accueillir les touristes. Et finalement, ces dates se repoussent et les gens sont épuisés. Ils ne voient plus d'avenir, leur outil de travail va commencer à dépérir, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les employés de tous ces secteurs, qui représentent un nombre important de personnes et toute une chaîne de valeur, voilà, si on pense sur la côte, il y a en même temps le petit piroguier, il y a en même temps le guide, il y a en même temps le tuk-tuk, il y a en même temps l'hôtelier, voilà, les prestataires de services, toute cette chaîne de valeur est impactée et ne voit plus d'avenir. La situation est catastrophique. On a besoin vraiment d'urgence, non seulement d'une aide au niveau des dettes des entreprises,
pour pouvoir les alléger à une reprise, mais aussi d'une ouverture. Sarotra ny fanarenana ny sehatra tsy miankina vokatry ny fahavoazana goavana nateraky ny valanaretina COVID-19. Mbola niandrandra ny fitsonjovan'ny fitondram-panjakana izay efa maika ny hampiakatra ny hetra aloha amin'ity taona 2024 ity ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina. Ho an'ny toerana mpivahiny anana iray tsy Analakely izao dia iny fetin'ny faran'ny taona iny no nantenan'izy ireo ampidi-bola amelombelomana indray ny fanantenana. Zaho moa nangakaka hoe tokony mba izaho fanjakana jerena tsara natao hoe orinasa. Ka nenefa dia tonga be hoe tokony mba izahana inona daholo ny mpanjara. Indrindra fa hoe amin'ny malagasy. Tsika amin'ny tany malagasy Madagasikara moa zany dia tokony mba tena hoe nihetra aloha tokony hoe kitôty ihany tokony hoe tsisy fa tena tokony taona raha manoka aloha dia hoe 5 taona mihitsy satria izany hoe perte ao anatin'ny taona ray izany hoe voarinao anatin'ny herintaona. Tsy possible zany. Fa tsy miresaka eka ihany fa miresaka hoe ny fanatsarana koa ny kalitao satria ny tourisme zao anisan'ny anankiray angovo anankiray mampiakatra ny ati-karenantsika ny croissance économique ny resaka tourisme ny resaka IR hoe TVA izay hoe ahembotra nefa tokony izy tokony tsy ahembotra nisy fa tokony foanana. Be zavatra tiany angatany fa mety zovany eto izy fa ny important raha dia izao hoe mila jerena raha ny orinasa malagasy. Envie sur le moment zany hoe izay filaza azy iainana zava-misy ary atsehana fa tena tsorina hoe on aperte zany zay tena marina. Tsy possible mihitsy amin'izao zany hoe mbola misy bénéfice fa hoe ahoana ny afahana iaina mpiasa tazoma aloha raha le hoe nivoan'ny tsy tena hoe ho rava ny zavatra tsangana nandritrin'izay taona maro zay. Fa azotsika lazaina hoe ny objectif anay zany dia hoe mitazomana mpiasa satria mba olombelona aloha ny important vola mitady fa ny mpiasa hoe tsisy ho anefa chômage technique fa mitazoma daholo ary anao dia tsorina hoe polyvalent daholo zany zay zao antony sady commercial no sady mpahandro zany matoko hoe izay moa zany miasanay. Raha fehezina izay voalaza dia tsy nanana ny lanjany ho an'ny fitondram-panjakana mihitsy ny sehatra tsy miankina indrindra fa ny tontolon'ny fizahantany na dia mampidi-bola betsaka ho azy ireo aza. Tsy misy ihany koa hatreto ny politika mazava hita an-tanàna firenena izay latsaka an-kanterena tanteraka. Tsy lazainao anatin'izany intsony ny tsy fahaiza mitantana ny valanaretina coronavirus hatramin'izao izay fototra goavana nampahatra tanteraka ny vahoaka malagasy tao anatin'ny indray mpimaso. Nena tao anatin'ny krizy ara-toekarena i Madagasikara tao anatin'ny taona 2024 anarivony ireo very asa ny tombony mpivarotra amoron-dalana noho izany. Orinasa maro no voaterina nakatom-baravarana. Ankoatr'izay, niakatra ny vidim-piainana. Ny totongana hatrany ny sandam-bola malagasy ary tsy nitsaha niakatra ny vidin'ireo entana fampiasana amindavanandro toy ny vary. Mbola tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana nefa isika no efa nitranga ireo rehetra ireo. Nanomboka ny vatsy kelikely izany, vao maika ny mafy ny fiantraikany tamin'isy tokantrano. Mila miomana sady ny tsiraray amin'ny taona ho avy, any vao tena hisy fiantraikany goavana ny COVID-19 sy ny tsy fahampiny fandraisana ndraikitra ny fanjakana malagasy. Vao manokaka izao ny krizy fa amin'ny herintaona amin'ny 2022 no tena 2021 vao tena hitantsika izy hoe manao fa sahirana ny orinasa indrindra moa ny orinasa salatsalana. Ka le kafatriantoka ke dia ohatra hoe zao le hoe bon volume zany dia mazava ho azy le arabola. Tsisy manaiky sony zany ny olona zany sahirana daholo dia ohatra anao vidy entana tsisy sony zany crédit fa tsy maintsy manao pay cash daholo au comptant daholo. Ny tsena koa zany tsy dia misy koa ny olona zany mpanjifa zany tsy manana le pouvoir d'achat tao aloha. Ao zany tokony manao prêt koa ho an'ny mpanjifa hoe le hoe prêt à la consommation dia faharoa manaraka izay koa ao koa ny fanampiana atao amin'ny orinasa satria na ny orinasa mamokatra nefa tsisy mpanjifa tsisy akaletanao sahirana ihany. Mazava ny filohan'ny vondron'ny mpandraharaha malagasy tokony jeren'ny fanjakana ny resaka fanjifana tsotra ihany koa ny an'ny syndikan'ny mpiasa any amin'ny karama no mila jeren'ny fanjakana. Ireo amin'ny sehatra tsy miankina izay iaraha mahalala fa miankina lehibe ny sy niasany ihany ny fisondrotan-karama. Ny an'ny fanjakana na miasa na tsy miasa mandray karama ihany. Ny an'ny filoham-pirenena toy ny hatramin'izay ihany ary saika efa mahazatra ny rehetra ny fitanisana tetika asam-bava fotsiny tsy misy fampiarana toy ny famerana ny karama farany ambany ho roa hetsy ariary.
misy anefa ny mpiasany mbola mikarama 10 miala sy ray ariary na latsak'izay isam-bolana. Mampiahiahy be mihitsiny zany ny hoavin'ny mpiasa ny sehatra tsy miakina amin'izao amin'ny otoana manaraka io tokony jeren'ny fanjakana akaiky zany resaka rediredy fotsiny zany hoe resaka fivoarana ekonomia zany raha ohatra ka ohatran'izao ny zavatra ijerevany fanjakana ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miakina. Tsy ny famerina ny karama farany ambany roa tsara ariano no lazain'ny filoka tsy tanteraka. Manahoana kosa ny makasika ny IEM izay naindraindra nandritra ny fampelezan-kevitra. Nataona kanany fony vahoaka ny filazana fa atao miamito masina, dobaina ny mahajanga, pariny atao Antananarivo sy ny fampanantenana samihafa toy ny anamboatra bulletin. Ny 10 Oktobra 2024 ity sary ity, to amin'ny pejy ny farim-piadidina ny Repoblika, bulletin mora 10 sy trano mora 200 no fitaintsika eto Amborovia anatin'ny herintaona amin'ity taona ity izany hoy ny filoha. Ny 7 Desambra 2024 no hoe atomboka ny fanamboarana ny trano mora eny Ivato, 7 isa no nampanantenaina. Toy izao ny kisarisary kasaina petraka eny, ankoatra ireo kisarisary hafa toy ny fanatsarana ny sisiny Kiopa, ny fanamboarana lalana ambony tetezana pasika sy Anosizato. Sombiny ihany anefa ireo tamin'ny velarany 13 nampanantenain'ny filoha. Raha ireo tokoa no tanteraka, efa betsaka ny malagasy ny ambany tunnel no nanana trano ipetrahana, efa betsaka ireo tsy nanofa trano fa nividy trano amin'ny vidiny mora, tsy nisy ihany koa ny fitohana amin'ny fifamoivoizana. Raha ny hita aloha, tsy nisy ny zava-bita tamin'ity taona ity, ny tany ampitan-dranomasina no ny anaran'ny filoha sy nokasainy atao teto. Saingy na ny enti-manana na ny fomba fampiarana sy ny fanatanterahana ireo nampanantenaina aza tsy misy. Raha atao ohatra ny tany Kigali Rwanda, aman-taonany maro vao nahavita nahatsangana foto-drafitrasa lehibe toy izao ny fanjakana ho an'ireo vahoaka sahirana. Teo anelanelany ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024, 4.5 isan-jaton'ny mponina no afaka tao anatin'ny fahantrana. Ary hatramin'ny taona 2024, roa andeha tapitra isa no tsy nantry intsony. Ny tany amin'ny tontolo ambanivohitra no tena nojeren'ny fitondrana tamin'ny fahamatsiana ara-pitaovana, fanampiana tosika ny tantsaha ary fijerena lalam-barotra. Antokiray azon'ny filoha Paul Kagame vokatra ny tsy fisiany kolikoly, ny tsy fanekeny ho sarabakoly ireo mpitondra Europeanina ary ny fahasahiany miteny sy manitsy tsy mety ary indrindra ny fahaizany mijery ny sosialim-bahoaka. Tsy vita mivava miteny tokoa ny fampandrosoana. Mila fandiniana sy tetikasa lavitrezaka taonany maro. Neto Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ireo firenena tena mahantra, mbola mahasahy manao fampanantenana ihany ny filoha fa afaka herintaona dia mahavita an'izao sy izao. Mianao anatin'ny tsy fisiana nefa ny ankamaroan'ny malagasy. Etsy andaniny, tsy mifanaraka amin'ny voaravitry ny lalàna ihany koa ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana izay isan'ny miantoka ny toe-karem-pirenena mandritra ny herintaona. Any amin'ny Tsimivonto no manaintaina ho ny fitenenana satria ny ministera ny fanatanjahantena no fikisana vola fa tsy ireo ministera tena manakaiky ny vahoaka. Tena tsy lahara-pahamehana zany ny resaka fahasalamana anatin'le budget 2021. Le augmentation du budget somary kely raha oharina amin'ny sehatra hafa, 3% eo ny santé nefa rehefa jerena ohatra ny jeunesse sport dia tafiakatra mihoatra ny 150% ohatra ny augmentation. Efa nanaitra eo moa zay eto amin'ny fiarahamonim-pirenena hoe efa marifo le budget de fonctionnement ny fahasalamana nefa ny anatin'ny 2021 dia mbola nahena 800 budget de fonctionnement ny fahasalamana io. Farany solombavam-bahoaka avy amin'ny atokotiko Madagasikara nandrindra ny fandaniana ny lalana teti-bola taona 2024. Nivoaka ny trano fivoriana moa izy ireo ary tsy nanaiky nanangatanana noho tsy fahatomombanana teo amin'ny fotoana tokony andinihan'ny izany sy ny fandaniana io lalàna ny teti-bola io. Ny ao anatin'ny loi de finance dia tsy mifanaraka amin'ny réalité fa lasa famitahana ny vahoaka. Tsy tantaratra ao le lazaina fa anaovana relance économique io lalàna io fa ny zavatra hita dia fanasitanana hoe nakisaka ny mpandrarà izay antoky ny fampidiram-bola eto amin'ity firenena ity na dia ny consultena ary tsy tantaratra ao anatin'io lalàna io ny mikasika izany mpandrarà amin'ny sehatra tsy miankina izany ary tsy misy lahara-pahamehana mihitsy mikasika ny sosialim-bahoaka. Ny ministra ny vola sy ny ministra tompon'andraikitra dia natao fitaovana fotsiny eto fa dia ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia any amin'ny filoham-pirenena daholo. Fanarenana ny toe-karem-pirenena no andrasany rehetra, fahamorany vidinentana, fiakaran'ny karama, fijerena ny sosialim-bahoaka indrindra amin'izao. Tsy lahara-pahamehana ny fanaovana bulletin ho ny mpahay toe-karena satria tsy takatry ny mahantra ny vidiny, ireo vahiny indray no anjaka tokana amin'izany. Ny mahamaika izao, ny sakafoan'ny isan'andro, ny fisianasa
fisokafana orinasa eto an-toerana fanampiana ny tantsam-pamokatra sy fahamoahana ny vokatra miakatra fa tsy fanagadrana ireo olona maneho hevitra manohitra ny fitondrana tsy fizahozahoana amin'ny fampanantenana tsy tanteraka akory na ihany koa fisehoana fahita lavitra mampiseho ampamatsy vola fa miasa sy mahavita zavatra saingy hafa ny tena misy eny fotony. Raha ny tontolon'ny politika amin'ny ankapobeny teto Madagasikara ny taona 2024 iny jerena dia sany milaza fa nanao ny asany araka ny tokony iziny avy amin'ny antoko-panohitra. Tamin'ny taona 2024 iny izao no nitsangana ny vondrona panorama izay vondronan'ireo olom-boafidy maro, antoko politika maro, samy joro amin'ny tsirariny eto amin'ny firenena, indrindra nanohitra iny fifidianana loholona tsy nanaraka lalam-panorenana iny. Tamin'ny taona 2024 iny ihany koa nahatsapana fa manana ny tanjany izany antoko-panohitra izany eto Madagasikara. Porofony izany fandefasana mpitondra fanjakana mpitandro filaminana any am-piangonana no nitahotra ny mpitondra fanjakana ny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Tamin'ny taon-dasa iny ihany koa nahatsapana fa tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra fanjakana ka nasainy hosakana ny mpitandro filaminana hatrany ny tatitra nataony Sur Mbs isa-paritra. Tsy atao makomiditra amin'io propriété privé mihidy io. Mbola tsy miteny zany hoe tsy mivoa hoe mitondra olona zay fa izahay ireo afaka makao zay sa tsy afaka makao. Satria nareo amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireo olona reto. Ny olona zao nge ry ny olona nge sa fa zay eto mahita nareo sady tsy manapaka lalana no tsy nanatona anakaty fa natenena eo nareo dia mijanona eo izy. Alors tsara tsika aksa maka samy assumer responsabilité. Nareo zao no manerin'ny olona mijanona morovory ao anatin'ny arabe. Satria raha ohatra ka navelanareo zay ny tonga dia niditra tao dia tsy mamory olona ty amin'ny arabe fa tena ao anatin'ny propriété privé ao anatin'ny toerana fefy. Zao le olona voatery lasa mijanona eny amin'ny arabe nareo zany zao no responsable ny mahatonga ny olona mijanona eny. Na dia saika nasaina nosakana mpitandro filaminana natioreny avokoa aza ny tatitra nataon'ireo solombavambahoaka dia nisy an'ireo distrika nafahan'ireo solombavambahoaka nanao izay tatitra izay toy ny tao Tomasina sy Ambatondrazaka. Zareny entina tao ho zaraina raha fa tsika tonga eto izy nareny namena zavatra tsy zaraina ninina riena rereo mibitsibitsika rany amin'ny coopérative odelina kely ahoana wa sprinter dimoto nitatitra ny rerareny any oy emawa oy za lovany tantara Madagasikara marina le rakelady ary lovany tantara Madagasikara fa le tsy anakapinina makaliko sy vary tsy maka varigista ntondrandro ralasy toko tampo oy defa ntieny ene zay any stock tampon emawa zay ataoko hirahira nareo oh stock tampon stock tampon oh stock tampon stock tampon stock tampon stock tampon venga ataoko hirahira wa manteny ene za niany manomboka anazy. Fa anisan'ny fahafahambaraka ho an'ny mpitondra fanjakana kosa tamin'ny mitaon-dasa iny tsy fahavitany namerina ireo nosy malagasy izay mpidony ny frantsay. Tsaroana tsara ireo fampanantenana sy toky izay nataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny famerenana ireo nosy malagasy ireo alohan'ny fetiny fahaleovan-tena saingy nandamoaka izany. Efa nisy ihany koa ny fifampiresahana teo amin'ny solontenan'ny mpitondra fanjakana malagasy sy ny solontenan'ny mpitondra frantsay tena andafevaratra saingy tsy nisy toy ny intsony izany hatramin'izao. Taorian'izay dia nisy indray ny fakan-kevitra nasionaly no tanterahana teny amin'ny CCI vato saingy tsy nampiary ny mpitondra fanjakana malagasy akory izany fehi-kevitra nivoaka izany. Efa nisy ihany koa ny fihaonana teo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy ny filoha frantsay saingy tsy hita ihany koa izay tohiny hatramin'izao. Ny volana Desambra lasa teo dia nitsangana ny fikambanana izay vondronan'ireo tia tanindrazana sy ireo vondrona mitaka ny famerenana ireo nosy malagasy ireo ka nanatitra sosikevitra sy volavolan-dalàna tena nivony ateny meran-doholona. Tokony efa hatrany amin'ny fampelezan-kevitra izy no miteny hoe fidinareo fa rehefa tonga filoha aho dia sady hiaro ny tompontsony malagasy no hiaro ny tompontsony frantsa. Dia ho hita eo inona ny ataon'ny mpifidy. Fa zahay dia miteny hoe tsy mandehandeha foana le teny hoe masina ny tanindrazana. Sa motsarain'ny tantara isika. Tena malahelo ny tany, malahelo ny malagasy raha ohatra ka ny fananany no lazaina fa atao iaraha-mitantana
amin'ny firenenkafa zay foana le nampahantra nyity firenena ity ary tsy ekena araka le fiteny hoe na ovy na ovanja tsy maintsy mijoro isika miaro reo nosy malagasy ireo araka ny fanambarana voalaza teo navoaka ny firenena kambana zay efa feno raiky ambe efapolo taona zao zany mbola io ihany ny zavatra misy zay araka ny voalaza teo dia tsy hitondra vahoaka hidina an-dalabe zany fa rehefa tsy tafavoaka le référendum constitutionnel dia anao lalàna loi organique mikasika an'io zavatra io ka ny androm-panjakana ny sénat sy ny assemblée nationale no afaka mamoaka an'izany manentana ny loholon'ny Madagasikara sy ireo solombavambahoaka amin'izay handany an'io lalàna io satria atsika araka voalaza teo atsika malagasy ireo nosy ireo dia enganie mba hipetraka ny lalàna maha atsika ireo nosy malagasy ireo tsy ny sénat frantsay indray araka ny voalaza teo no mamoaka didina mamoaka lalàna hoe anazy ny nosy anefa izy a 12 000 kilomètres 10 000 kilomètres mahery no misy azy amin'ireo nosy ireo raha atao bangitokana izay rehetra izay dia tsy voaja ny demokrasia teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 manga ny fotsiny fanitsakitsahana lalam-panorenana izay nataony mpitondra fanjakana raha ny famerenana ireo nosy malagasy ireo kosa no jerena dia mbola ho lavitra ny lalana ho antsika malagasy raha izao ataony mpitondra fanjakana izao no jerena nangina tanteraka ny fitakian'ny mpitondra malagasy ireo nosy ireo taorian'ny fahazahoan'ny Madagasikara vola be mampapana ho fanampiana ny Madagasikara tany amin'izareo frantsay